ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba-tsika rehefa malala tratrity talata fa ny volana jolay ity ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny Josoa. Josoa toko 7 Josoa toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 Josoa toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 fakitsika amin'aran'i Jesosy. Ary rehefa ela taorian'ny nanomezan'i Jehovah fitsarana ho an'ny Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zokiolona sady nandroso fahanterana. Dia natsoin'i Josoa ny Israely rehetra dia ny olony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary mifehy azy ka ho izy taminy. Efa zokiolona zao ka mandroso fahanterana. Ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra ireo teo anoloanareo, fa Jehovah Andriamanitrareo niato anareo. Indreo efa voazara ho kolovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatramin'ny Jordana mba amin'ny firenena izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe ndrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo izy no androaka ireny eo anoloanareo, dia ampialy azy eo anoloanareo ary andovany tany ianareo arak'izay nazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Dia mahiriza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky lalàn'i Mosesy mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hankanesanareo eny amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'ny Andriamanina dia aoka tsy ho tononinareo na ampianinareo akory, ary aza manompo azy na miankohoka eo anatrehany fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no ifikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary dia tsy nisy olona na hajanona teo anoloanareo mandraka androany. Ny lehilahy iray aminareo manenjika anarivo, fa Jehovah Andriamanitrareo izy no niato anareo araka izay nilazainy taminareo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo, fa raha miemotra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ho aminy, ary izy kosa ao aminareo dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka ireo firenena ireo eo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitrareo, fa ho fandrika sy tonta aminareo ireo ary ho fanondronana amin'ny tehezinareo sy ho tsilo eo amin'ny masonareo mandra-pahalana ritra nareo tsy eo amin'ny tany sonomeny Jehovah Andriamanitrareo anareo. Ary indro efa andeha ho amin'ny lalana falehan'ny tany rehetra, ary fantatrareo ao amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinao rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra ray akory aza ny zava-tso rehetra izay nilazain'i Jehovah Andriamanitrareo anareo. Efa tanteraka tamin'ireo avokoa izy rehetra, tsy nisy latsaka izany na dia zavatra iray akory aza. Ary tahaka ny efa nananterahana taminareo ny zava-tso rehetra izay lazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo, no hanatanterahany Jehovah aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharinganareo tsy eo amin'ity tany sonomeny Jehovah Andriamanitrareo anareo ity, amin'izay ivadianareo ny faneken'i Jehovah Andriamanitrareo izay nandidinanareo sy andehananareo hanompo ireo andriamanitra hafa ary hankofanareo anatrehany dia hirehitra amin'ireo ny fahatezeran'i Jehovah ary ho lany lingana fainganareo tsy eo amin'ny tany sonomeny anareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavana ity mofinaina tam-pelatanantsika ity moa zany dia efa tafita ny Jordana, zanak'Israely efa tonga atao amin'ilay tany nampanantenaina nandritra ny taonjato maro. I Abrahama no nampanantenan'Andriamanitra fa ho tonga any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely na ilay tany izay ahasambatra azy ny zanak'Israely. Rehefa avy nandevozina efa 100 taona mahery tany Egipta, nentin'ny Mosesy namakivaky ny hevitra, nentin'ny Josoa nitany Jordana, ary dia tonga ao amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely, tany soa lazain'i Josoa eto. Dia nanao ny fandaminana reto Josoa rehefa lehibe izy, efa na fa lehibe ao izy, efa mby amin'ny fahaterana, efa zoky olona, ka dia
nanafatra Josoa. Amin'ity berekepetaparantsika ity zany zay volahatra mofinaina de afaka miresaka isika, afaka manazava amintsika manao hoe inona ny anjara toeran'ny zokiolona ao amin'ny fiarahamonina, inona ny tokony ho anjara toerany zokiolona ao amin'ny fiarahamonina, inona no miandry, inona no adidy, inona no mbola azo ataontsika ambarany soratra masina amin'izay hoe inona ny tokony ho andrasana amin'izany antsoina hoe zokiolona zokiray aman-dreny zany. Raha toa ka miainga amin'ny ankehitriny tsika ka iansoromenao ohatra rehefa avy eo dia ahita fa raha misy zavatra isan'izay nitotongana ny anjarany raikiny a dia nataontsika hoe ny zokiolona. Ny zokiolona dia isan'izay amin'izao andro antsika izao dia mitambotsitra dia mitambotsitra ny toerany, ny fanajana azy, ny maha izy azy. Ary lasa toy ny miankin-doha azy izy. Lasa miankin-doha rehefa miankin-doha, rehefa tsy dia tena mahatsiaro ilaina intsony dia manjary miasimba ny saina, miakizitina, ndraindray ara-marefo ny fahasalamana ary vao maika tsy mampivelatra, tsy mivelatra intsony. Eto dia misy tantarana zokiolona zay hafa mihitsy Josoa, tsy tahaka ny zokiolona mety ho hitantsika amin'ny andavanandrontsika nga izay hitantsika any amin'ireny toerana fitezana olon-dehibe reny any ampitan-dranomasina, na hitantsika amin'ny toerana amin'ny fianakaviana, mipetraka fianakaviana indraindray tsy misy hevin-tsony, tsisy miain-tsony, tsisy miraharaha-tsony no ny antony maro samihafa io, tsy hifanomezan-tsiny fa no ny rivotra iainantsika ankehitriny mihitsy na tonga ny toerana zany zokiolo zany no tsy mahazo toerana intsony. Raha ohatra ka teto Madagasikara fotsiny, reto Madagasikara fotsiny jerena dia noho ny fivoaran'ny fiarahamonina taloha ny zokiolona no loharan'ny fahalalana, no loharan'ny fahendrena, fa rehefa tsy loharan'ny fahalalana intsony izy fa ny université, ny sekoly zany lasa loharan'ny fahalalana dia niongana tamin'ny toeran'ny zokiolona ka lasa ny fahaizana, ny diplôma no nomena toerana. Ny zokiolona tsy nanana an'izany, tsy naharaka an'izany izy dia nanomboka ny tambotsitra kirandraira dia anaovan'ny fiarahamonina izy teny manao hoe efa tara, efa tsy zany tsontsika izao dadabea, efa milozany toetrano bebea, efa tsy izy tsony zany dadada, efa tsy araka izany tsony raneny, zany re isan-karazany driavako malala. Ary dia eto nefa n'ilay ny zokiolona dia manana toerana manokana izy. Misy lafa-javatra manokana izay mbola endrasan'ny fiarahamonina azy fa miankina amin'ny fiarahamonina, miankina amin'ny lafa-javatra maro samihafa zay ataontsika hoe ivoaran'ny toetrandro mihitsy azy. Dia eto ary dia Josoa no miresaka amin'olona, inona ny tokony adidin'ny zokiolona, inona ny zavatra mbola miandry ny zokiolona ao anatin'ny fiarahamonina. Dia raha ohatra ka jerena tsara na inona fivoaran'ilay fiarahamonina, na inona ataontsika hoe fivoaran'ny siansa dia marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Dia eto zany misy andraikitra telo na tahaka izany na mihoatra aza azo sotonina amin'ny afatry Josoa. Ny voalohany indrindra dia izao, ny zokiolona dia manana didy handamina ny fiainan'ny taranany izy, handamina ny fiainan'ny taranany izy, adidin'ny zokiray aman-dreny, adidin'ny ray aman-dreny, ny mandamina ny fifandova-taranaka. Mazava ny tenin'ny Josoa io ry havako malala, hoy izy manao hoe indreo andiny faefatra, indreo efa voazarako holovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo. Zany hoe mba tsy isin'ny fifandonana tamin'ireo firenena izay firenen'i Jakoba, firenen'i Israely, dia nalavin'ny Josoa ny fifampizarana ny tanin'ny firenena. Tsisy mampalahelo rehefa malala manao hoe misy ray aman-dreny mamela zavatra betsaka tahaka ny Josoa, misy ray aman-dreny mamela lova, misy ray aman-dreny mamela fananana ny kelezanaina
ny aretana no hoanina manjanaka nefa dia lasa loharanona korotana loharanona fifandirany taranaka indray ary lasa tsy lova aza ny anarany fa lasa sanatriny zany loza indray satria manjary lasa mifanaratsy ilay taranaka tsy miona itsony tsy mifankaty no lay lova no zany de manana adidiny zokiolona manana adidiny ray aman-dreny hizaranao zay ny fandaminiany zany ao anatin'ny fahitsiana satria zay dika teny hoe filokana tsisy fiangarana ny zany dika hoe filokana dia tahaka nireo atao hoe au hasard tsy nisy fiangarana tsy nisy hoe tombony manokana hoe ianina tiako na ianina tsy tiako no zany dia isany ataotsika hoe na inona zay fomba izarany ray aman-dreny azy eo fa nasotro kely sy latabatra ara no mety ho voariny ray aman-dreny a de manana didy izy zany izara araka amin'ny tokony ho izy tsy ao anatin'ny fiangarana ny lova zay avelany ho anjana na inona io tsy maninona to hoe tsy tsisy mihitsy to hoe boky ny mety voatahiriko ato gazety ny voatahiriko ato baiboly no zaraiko ato tsy fantatro fa zao na inona dia adidiny ray aman-dreny na ny zokiolona zany ny mamela filaminana ho an'ny taranaka ny lova mety ho antoka fisarahana mety miteraka fisarahana rehefa tsy voalama araka ny tokony ho izy fa eo zany de manana didy mihitsy ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny de mamela malalaka loatra manao hoe maiza mifandaminy tamin'ny andro mitolo taloha nety zany satria mbola nisy rafi-piaramonina mbola nisy natsoina hoe ny zokiny mandefa no mandova mbola misy natsoina hoe droit d'aînesse mbola misy ny zokiny mbola mipetraka ny hoe ny vehivavy zao ny toerany dia na tsy nitenina inona azy ny ray aman-dreny de ny fiaramonina kosa manana fomba fijery efa manana lamina mipetraka fa ny fiaramonina malagasy ankehitriny fiaramonina tsy mitovy ny fiaramonina taloha fiaramonina inatsy ankehitriny de mampitovy ny lasy ny vavy mampitovy ny zoko sy zandry mampitovy ny ray taporehetra no zany de tokony miova araka zany ko ny fomba fijery ny ray aman-dreny izay mamela zavatra ho an'ny taranany tokony voapetrany tsara voalaminy tsara arak'izay teneny ny sosoa eto hoe tena efa mba nalamiko tsara kosa aloha mba tsy ampiady anareo mba tsy ampifanolana anareo mba tsy ampifandrafy anareo de nalamiko tsara ny lova zay navelako aminareo fa ny faharolavako malala hotsika manao hoe adidiny zokiolona mbola ilaina izy zany mbola niantoka ny filamina ny taranaka aniriny izy am'izay lova mety ho avelany fa ny faharoa de izao ny zokiolona de mapita koa ny fahendrena izay n'olovana mapita ilay toetsaina tsy lay lova materialy ihany lay lova hita maso ihany no ampitainy amin'ny taranany eto fa ilay toetsaina mihitsy lay toetsaina zay fomba fiainana lay fomba lay fifandraisan'ny mpiarabelona lay fahendrena manana adidiny zokiolona ampity zany zay mahatonga ny josoa eto namory ro tompon'andraikitra tsy akizy akory no novireny josoa eto fa reo mpitarika eto amin'ny fiaramonina reo ray aman-dreny be eto amin'ny fiaramonina reo mpanolotsaina reo olona toteny tao amin'ny fiaramonina no novireny josoa izy manao hoe ny olona ny lehibe isaky ny foko ny mpitsara ny mpife nisy mpife zato no tamin'ny andro mosesy nisy mpife divapolo nisy mpife arivo zany hoe olona toteny tao fiaramonina de nampitainy josoa lay sotoavina zao ny nahatonga atsika tafita tahaka zao ny nahatonga atsika naomby tahaka zao zany hoe nomeny josoa ireo mpitarika lay fanalahidiny ny fahombiazana ka tsisy ametraka fanontaniana intsony zany any arina any manao hoe inona kay natonga ny fianakaviantsika namiratra inona kay natonga no ray aman-drenitsika eo tsy mba nanana olana inona kay natonga nyty fireneny ty ho tafita inona kay natonga nyzany hoe olona anankiray tamin'ny Israely manenjika fahavalo arivo olona arivo zany resin'olona ray inona ny fanalahidiny zany de nomeny josoa izany fanalahidiny tsy zavatra nafeniny fa hoe zao ny fanalahidiny fahombiazana zao ny fahendrena ary dia ny zokiolona de manana zay traika efa mpiainana zay iveloko hoe hadalan'ny fiaramonina izay tsy mametraka ny zokiolona am'izay toerana zay hoe misy zavatra ny ainany enge misy fanalahidy enge any amin'ny any izay mampahafantatra atsika fa zao any no tsy ambaratelo ny fahombiazana tamin'ny androny
ary mbola tsy lany andro zany satria ny olona foana ny toetsaina mety mivoatra ny siansa mety mivoatra fa ny olona mandrakariva no zany dia misy zavatra tsy miova ao anatin'ny olona misy zavatra mety miova ny tontolona ny environnement manodidina azy fa zao misy toetsain'ny olona mandrakariva izy ary dia izay tsy miova zay anefa ny ao anatin'ny olona dia afaka mampita fahendrena dia faharoa tsika izay manao hoe manana didiny zokiolona apita fahendrena fa ny fahatelo zay hitantsika eo dia ny zokiolona koa dia manana adidy amerina ny taranany mandrakariva amin'ny finoanan'Andriamanitra eo ny hoe fahendrena civilisation na ve toe-tsaina ve filozofia ve fa eto koa ny Josoa dia manamafy mihitsy andiny firaikabiny folo tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehova Andriamanitrareo ianareo ray aman-dreny mamela hafatra amin'ny taranaka kristianina taranaka pino azay mapetraka Josoa hoe tandreminareo tsara ny ho tian'Andriamanitra mampieritreritra reavako malala ny mieritreritra ny hoe taranaka ny kristianina nefa tsy tonga kristianina eto ny Josoa dia zao ny tarana Josoa mino Josoa lay teny lay andiny malaza fantatsika manao hoe raha izaho sy ny ankonako Josoa tia hanompo an' Jehovah zay Josoa zany mpanompon'Andriamanitra dia tiany Josoa ihany koa ny zanany mba hanohy ho tonga mpanompon'Andriamanitra itsika zao kristianina itsika kristianina tiatsika koa ny zanantsika ho tonga kristianina satria tsika mahafantatra fa tsy sotoavina ihany ny maha-kristianina fa mampisy fifalena mampisy fetanana mampandroso mampifelatra dia ririndrindra moa mahatonga fiadanam-po ao amin'Andriamanitra dia itsika zany dia resy lahatra tsisy kristianina tsy resy lahatra ny hoe apitsy zany fahendreny zany amin'ny taranany no zany dia zao manana adidy isika melony tenin'ny Josoa manao hoe melony andehanako any amin'ny fandehan'ny tany rehetra andiny faefatra folo melony andehanako any amin'ny falehan'ny tany zany melony odiko any mandrakizay dia manafatra anareo aho hoe aoka anareo ho pino ho kristianina raha amin'ny andro enatsika ho pino tamin'ny andron'ny Josoa ary avako malala adiditsika ray aman-dreny zany ndraindray tsika manadino an'izay hoe mandrafitra fandaharana asa nandray eto amaivanitsika ny fandaharana amin'ny fiainan'ny zanakitsika mba ho tonga kristiana vitatsika manatitra azy any amin'ny piscine vitatsika manatitra azy any amin'ny salle de sport vitatsika manatitra azy any amin'ny salle de musique vitatsika manatitra azy any amin'ny exposition efa fampiratiana isan-karazany vitatsika ny mitondra azy mitsangatsangana isaky ny tapabolana isaky ny weekend fa tsy vitatsika ny manatitra azy any am-piangonana tsy vitatsika ny mampianatra azy mivavaka tsy vitatsika ny mampianatra azy soratra masina tsy vitatsika mitondra azy miangona dia tsy gagitsika rehefa aveo raha tonga amin'ny fahatanorana na tonga amin'ny fahalehibeazany ke tsy miditra am-piangonana izy ary amin'le fotoana mahalehibe sy mahosa anao iny indrindra mahosa atsika indrindra any amin'ny 70 taona 20 taona sanatriny zany no ahitantsika taranaka izay tsy mivavaka kory aza sanatriny zany dia orony fotsika avako malala Josoa eto dia manafatra ny taranany manao hoe zao manafatra anareo aoka anareo ho tian'Andriamanitra aoka anareo ho pino fa izay koa ny fanalahidiny fiadanana eo aminareo tsy ny fahendrena ihany tsy ny fiazolona zay fahendrena sotoavim-piarahamonina tsy zay ihany fa ambara aminareo mihitsy fa ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra tena zava-dehibe ary ny farany faefatra zay adidin'ny zokiolona dia hitatsika amin'ny hoe nanafatrafatra ny amin'ny fandrika amin'ireo zavatra tsy tokony hoarana fanao zany ny fanaotsika rehefa manafatra ny zanatsika dia manafatra ny tokony atao inona ny tokony atao tandremo ny fahendrenan'olo vano tandremo ny fitondratena indrindrindrindra tandremo aoka ho tian'Andriamanitra aoka tsy fanaritaka iady ka hanala baraka ny anaran'Andriamanitra na hanala baraka ny ray aman-dreny zay ny andohana tahaka ny Josoa fa nametraka Josoa koa nefa ny fefy hoe ity zavatra ity kosa ny fefy tsy hoaranareo mihitsy tsy ny zavatra tokony natao ihany ny resahan'ny Josoa io fa ny tsy tokony natao koa aza dia izy manao hoe farafa kely ny tereto zavatra roa na telo reto aza atao mihitsy
de zao ny fanajanareo ny finoana aza manompisampy mihitsy anareo aza manompisampy aza mifandray akory ara am'izany fanompisampy zany anareo fa manimba ny fiainanareo zany afaka malala zay ko fetra daretsika raha aman-dreny manome zavatra miabo be deaibe fa tsy mampahafantatra anjanakytsika ny fetra hoe tia kosa anaka de fanarahatra itsika atao anatin'ny fianakaviana de mifanaraka fa zao ny zavatra tsy ataotsika mihitsy tsy ataotsika mihitsy ohatra tsy fantatro ny miady aman'olona ve tsy ataotsika mihitsy ve ohatra ny hoe miala amin'Andriamanitra tsy ataotsika mihitsy manisy mametraka fefy tsy hoarany taranaka ary eto moa zany a testamenta taloha tsika vampitoanany antikité tena nafatra momba ny fanambadiana koa ary izy nanafatra momba ny fanambadiana koa izy ny hanajana ny tokatrano hanajana ny fiaina tokatrano hanajana ny fiainam-pianakaviana hoe tandremo sao voatariky ny fanambadian'ny mpanompo sampy a fa manimba anareo reny tsy hoe manavakavaka josoa zanadriny vava tsy hoe manavakavaka ny zoatra masina fa zao manao zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana sy ny fitoizan'ny taranaka izy mba hahatonga ny taranaky ny kristianina ho tonga kristianina sarotra tsy hoe manavakavaka josoa zany raha ohatra ka mitemana hoe tandremo sao manambady mpanompo sampy tsy lay olona akory ny olona neo zanadriny vava tsy zay tsisy resaka olona mihitsy eo fa lay fanahy nylay fitranganjavana de manjary manimba anareo izy amin'ny andro tsika zao de mahana fahafahana be ny olona isafidy tsy maninony zany fahasoavany zany fa izao aoka ianao ahitantana tsara ny fahafahanao aoka ianao ahitondra tsara ny fahafahanao mba ho fahafahana mitondra anao ao amin'Andriamanitra lay fahafahana fa tsy fahafahana mampialanao amin'Andriamanitra ny tanora am'izao andro ankehitriny zao de malalaka be mahazo tsy taka ny tamvampitoroana antikité a tsy taka ny onenan'ireo ray aman-drentsika taleloha koa aza fa malalaka tsara ny olona am'sehatra ny fanambadiana sorana n'Andriamanitra zany fa misafidy akalalahana ny tanora afaka miroso am'izay olona tiany sotoavy ny soatra masiny zany fa izao zany fahalalahany zany de tokony ho tantaninao tsara mba tsy hitondranao miala amin'Andriamanitra fa tokony fahana mitondra anao manakaiky an'Andriamanitra zany hoe le tokatrano orinao de tokatrano tsy mahatonga anao miala amin'Andriamanitra fa tokatrano manamafy ny finoanao tokatrano mampanakaiky anao an'Andriamanitra fa tsy tokatrano mitondra anao hiala amin'Andriamanitra tsy fanambadiana mampiala anao amin'Andriamanitra fa fanambadiana mampiorina anao bebe kokoa amin'Andriamanitra zay fotsiny ihany no tiany Josoa teneniny eto tsy sanatria manavaka an'izana izy Josoa ary da zany koa rehefa malala ao anatin'ny sehatra ny fanambadiana io de tokony tokatrano miamanakaiky an'Andriamanitra tokony tokatrano fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy zanatria tokatrano manambady de avele tokatrano lay olona rehefa manambady lasa tsy hita tsy mivavaka tsony tsy hita ny varavaram-piangonana ny finoany aza nariny no ny antony maso ary de manana didy am'izany ny zokiolona rehefa malala mitaiza manolokolo no zany rehefa malala eto ampamaranana de na inona lazaina de zao tena mbola manatoerana ny zokiolona manana adidy manalatra mitaiza ary isika rehetra rehefa ko malala de tsy maintsy ho samy zokiolona daholo ary zay no hanajantsika ireny zokiolona ireny misoatra masina de ny tena manao hoe zay mizana andanjanao ny hafa ihany no tsy maintsy ho andanjananao zany hoe raha naina naja tsara ny zokiolona ianao de ho ajain'ny zanakao tahaka ny anajainany tahaka ny anajainao ny zokiolona eo aminao no anajan'ny zanakao sy ny taranaka anao an'orina satria zay hitany ataonao ihany no ataony ko raha hitany zanakao anao fa manaja zokiolona manaja ray aman-dreny manaja olon-dehibe miaino dia io toetranao ihany ho averin'ny taranaka aminao zavatra mandeha ho azy zany ty afako malala tsy mila fanazavana siantifika be zany na fanazavana ra-panahy be akory aza fa zay lalana ny diavinao no arahany zanakao tsisy mirakla amin'ny lafin'ny fanabeazana tahaka zany riavako no zany de zao ny fitezana hanaja zokiolona iaino ny fananarana izy ireny ndraindray izy ireny efa lehibe de manao ale retory tsisy tahaka zany mihitsy azy ndraindray de iny ihany ny averimbe nimpolo indimy neniny eo de ndraindray ny anareo koa zany foana olo ny olona andavanandro azotsika antoka fa jereo tsara io tenin'ny Josoa io fa raha mamaky an'io ianao de mahita teny miverina indimy fotsiny miverimberina mihitsy lay teny
zay tena vatarana fa efa zokyolona josoa tahaka ny hoe Jehova ny ado anareo miveriny intelo ra kely indrindra de ny hoe Jehova androka ny fahavalonareo andronareo miveriny intelo ny nefatra mandeha ho azy mihitsy zany amin'ny zokyolona miverimberina ilay teny fa tsy maninona tsikitsikiny izy dia inona ok zay fa efa eno re dadabe fa mazava tsara tadidy averina kely indray de toizana fa tsy de tena ilana zavatra sarotra loatra le afaka malala engany eny fianakaviana kristianina ay anaja ray aman-dreny ary engany eny ray aman-dreny kristianina ahitaizany tarana ivavaka sika ry havako tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de mame fahelana velona ary misaotra ny amin'ireny zoky ray aman-dreny hitanay ao anatin'ny fianakaviana hitanay anatin'ny fiarahamonina ireny de misaotra noho ny amin'ny anatra omeny misaotra noho ny amin'ny traikefa-piainana tolony misaotra ny amin'ny fizarana ataony de mangatak'izay tompo mivavaka ho an'ny olon-dehibe rehetra ho an'ireo ray aman-dreny ny tokantrano tsirairay ho an'ireo zokyolona ny amin'ny fianakaviana tsirairay ataovy mbola mahatsiaro fifaliana izy reny ome fahendrena hiananatra ome fahalemem-panahy hitaiza ome fifaliana hitarika ome faharany hitatsaina ho zoky mbola hianterana ome fahalebiazana mamy tahaka ny fahalebiazany Josoa izy reny tompo de ho anay izandro ho anay zanaka ho anay tanora de ome fahalemem-panaza eo mpiainona izay zavatra ampitaina amin'ny alalana izy reny de misaotra re tompo tianay io famindrotra-mbavaka ny tokantranonay sy ny fiainana isan'andro zahay amarino aminay toy ny teny nampitainy Josoa tony hoe ianao ny ady ho anay ianao ny miasa ho anay ianao azonay anterana ary ampianary zahay tsy hiala aminao amin'ny namany Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.